Mana isanandro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny Mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Ampitomboina ao amintsika rehetra mandrakarivany ny fahasoavana. Falindray miona amintsika eto amin'ny fotoanany mana isanandro. Ary dia maniry indrindra ny hitombotsika amin'ny fahalalana hatrany ny sitrapon'Andriamanitra mba ahazoan'Andriamanitra mitahy ny fiainantsika manokana, ny fiainantsika ao amin'ny andraikitra samihafa izay ananantsika ary hahanasoa ny firenena rahateo izany. Mpanjaka faharoa toko faraka amby folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoapolo no vakintsika. Mpanjaka faharoa toko faraka amby folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Alohan'ny amakitsika izany dia mbola iara-mivavaka leosika isaotra an'Andriamanitra. Amin'ny fifaliana raha io no anatrehanay indray ny seza fiandrianan'ny fahasoavanao, noho ny famondramponao sy ny fitiavanao ka natraranay izao fotoan'izao indray azonay miay no ny teninao. Misaotra anao zahay ny ireo mpanomponao samihafa rehetra izay ampiasainao hiara-mampita zao afatrao zao amin'ny tsirairay. Ireo havanay tapaka sy namana mpanomponao amin'ny fampielezam-peo mampita zao afatra zao amin'ny tokantrano samihafa dia angatanay ny fitahinao koa ary isaoranay ianao ny fisiany satria efa nifidy anay rehetra ianao ho mpiara-miasa ho fampandrosoana ny fanjakanao ka dia ho anao aneny voninahitra amin'izany. Handinika ny teninao zahay, ianao fanahy masino no aoka sady ampiteny ny mpanomponao izay anazavany teninao no ampitoetra ny teny ao anatin'ny fony izay miaino. Mba tsy ho mpiaino fotsiny ihany zahay fa ho pakato mba ho voninahitra anaranao zany. Amin'ny anaranao ry tompo-tianay io no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mpanjaka faharoa toko fahiraika amby folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo zany. Ary no nihita ny Atalia reniny Azia fa maty ny zanany, dia nitsangana izy ka nandringana ny zanak'andriana rehetra. Fa Joseba zanaka vavan'ny Jeorama mpanjaka ary anabavin'ny Azia dia nakany Joasy zanak'i Azia ka namonjy azy mba mimpitaiza azy avy teo amin'ny zanaky ny mpanjaka izay novonoina ho ao an-tran'ny fitehirizam-pandriana, ary nafeniny any Atalia izy ka dia tsy mba voavono, ary niery 9 taona tao an-tran'ny Jehova izy, ary Atalia no nanjaka tamin'ny tany. Ary tamin'ny taona fahafito, Joiada naniraka ny kapiteny, mpifehiny anjolofo sy ny mpiambina, dia nampiditra azy tao an-tranon'ny Jehova ary nampanaiky sy nampianiana azy tao an-tranon'i Jehova ka nasehony azy ny zanaka lahy ny mpanjaka. Ary izy nandidy azy hoe, zao no ataonareo, ny ampahatelony izay milatsaka amin'ny sabata dia hiambina ao an-tranon'ny mpanjaka. Ny ampahatelony ho ao am-bavahady sora, ary ny ampahatelony ho ao am-bavahady ivohon'ny mpiambina dia hiambina ny trano ianareo ka hiaro azy. Ary no rotoko aminareo kosa dia izay rehetra miala amin'ny andro sabata dia hiambina ny tranon'i Jehova hiarovana ny mpanjaka. Ary hanemitra manodidina ny mpanjaka ianareo, samy mitana ny fiadiny avy, ka na iza mamaky laharana dia vonohy. Ary araonareo ny mpanjaka na mivoaka na miditra izy. Ary ny kapiteny dia nanao araka izay rehetra nandidiny Joiada mpisorona, ka samy mitondra ny olom-peheziny izay nilatsaka tamin'ny sabata sy izay niala tamin'ny sabata ary nakany amin'ny Joiada mpisorona. Ary ny kapiteny nomen'ilay mpisorona ny lefina sy ny ampingan'i Davida mpanjaka izay tao an-tranon'i Jehova. Ary ny mpiambina nitsangana ka samy nitana ny fiadiny, hanodidina ny mpanjaka hatramin'ny lafiny ankavanany ny trano ka hatramin'ny lafiny ankavia,
hatramin'ny alitara ka hatramin'ny trano. De netony joiada ny voaka ny zanakalahin'ny mpanjaka, ka nosatroany satroboninahitra izy, de notolorany ny vavolombelona, ka dia nampanjakainy sy nosorany izy, ary ny olona nitekaka ny antso hoe ela velona ny eny mpanjaka. Ary noho nyreny Ataliny ny tabatabany mpiambina sy ny vahoaka, dia mba nakeo ny vahoaka tao amin'ny tranon'i Jehovah izy, ary hitany fa indro ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeran'andriana toy ny fanao, ary ny andrian-dahy sy ny mpitsoka trompetra dia teo anilan'ny mpanjaka. Ary ny vahoaka rehetra nifaly sady nampaneny ny trompetra, dia nandritra ny fitafiny Atalika ny antso hoe fikimina, fikimina. Fa joiada-pisorona nandidiny kapiteny mpifehy ny miaramila, ka nanao taminy hoe avoay hoe nivelan'ny laharana izy, ary zay manaraka azy de vonoy amin'ny sabatra. Fa ny mpisorona efa nandrara hoe aza vonoina ao an-tranon'i Jehovah izy. Ary ny olona nisava teo an-daniny roa, de nandeha tamin'ny lalana fandehanany ny soavaly ho any an-tranon'ny mpanjaka raha vehivavy, de ny vonoiny tao izy. Ary joiada nampanao fanekenan'ny mpanjaka sy ny vahoaka tamin'i Jehovah mba ho olon'ny Jehovah izy, ary nampifanaiky ny mpanjaka sy ny vahoaka. Ary ny vahoaka rehetra niditra tao an-tranon'ny bala, ka nandrava azy. Ny alitara sy ny endri-javatra teo aminy dia nitorotoroiny avokoa, ary matana mpisorony bala no vonoiny teo anoloan'ny alitara. Ary ny mpisorona nanendry ny mpitandrina ny tranon'i Jehovah, ary nalainy ny kapiteny sy ny anjolofo sy ny mpiambina mba amin'ny vahoaka rehetra, ary nentina nidina avy tao an-tranon'i Jehovah sy ny mpanjaka, ka teo am-bavahadin'ny mpiambina no nalehany hakao an-tranon'ny mpanjaka, ary nipetraka tamin'ny seza fiandrianan'ny mpanjaka izy. Dia nifaly ny vahoaka rehetra, ary nandro fa izay ny tanàna, ary Atali no vonoiny tamin'ny sabatra tao an-tranon'ny mpanjaka. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Fahamarina vitsivitsy indray ry havana no anatsoahantsika lesona ho an'ny fiainantsika andavanandro amin'izay tenin'Andriamanitra no vakiantsika androany. Ny fahamarina voalohany dia zao: nanrombaka fahefana tamin'ny fandringanana ny zanak'andriana rehetra i Atali, ary nanody azy izany. Fa iza marina moa Atali? Vadin'ny mpanjaka Jehorama izy, zay mpanjakany Jody io. Maty anefa Jehorama, de nandimby azy Ahazi zanany. Zao ndray anefa maty Ahazi raha vao 13 taona monja Ahazi, de maty, ary hery taona monja ny nanjakany. De te handray fanjakana Atali, de novonoiny daholo zay zanak'andriana rehetra mety manelingelina zany fitiavany fahefany zany, de naringany daholo ny zanak'andriana rehetra. Fa tao anatiny reo zanak'andriana reo anefa de nisy zazakely anankiray voahery taona monja, ary io zazakely io de zafikely ny Atali ihany io, satria zanaky Ahazi. Io zafikely io zanaky Ahazi, lay zanany mpanjaka saingy efa maty. Io kosa dia nalainy Joseba, vadin'ny mpisorona be, nalainy io de nafeniny, ary io rery no tsy maty ny Atali. Fa ny sisa rehetrarehetra no vonoiny daholo, naringany daholo, de nandritry ny 1 taona izy no teo amin'ny fahefana. Nandritry ny 1 taona izy
de nanao zay tiany atao sy nanjaka teo mijoda. Zavatra fantatra nefa de zao: tsy nisy mpisorona be nanaiky izany, na mpisorona na nanositra azy, saingy zao nanapatra ny fahefana izy, ary ny miaramila rehetra de nanaiky ho ampiasainy, na de tsy voaositra azy izy de nanaiky ho ampiasainy. Lasa ihany ny saiko ry havana, rehefa nandinika izao voasoratra zao aho, ka mieritreritra ny hoe zay fahefana misy de avy amin'Andriamanitra. Konefa ity fahefana ity, fahefan'ny Atalia, tsy avy amin'Andriamanitra de ahoana ary zany? De teo ny mpandiniana izany indrindra no lasa eritreritra hoe misy tokoa kay mo. Ialana tsiny fa misy ny atao hoe volonté décrétive de Dieu, zany hoe ny sitrapon'Andriamanitra seho ny vantana hoe zao ny sitrapoko, zao ny sitrapoko. Volonté décrétive ny amin'izany, zany hoe ny mpanjaka, hitantsika ny mpanjaka hatreto de zao Andriamanitra mihitsy no manendry. De any ianao, nosoronao mpanjaka Davida, nosoronao mpanjaka Saoly, nosoronao mpanjaka reo mpanjaka rehetra nifandimby. Fa tamin'ity Atalia ity tsy nisy mpisorona nanositra azy, de nisy zany ny atao hoe volonté permissive de Dieu, zany hoe ny sitrapon'Andriamanitra mamela ny olona hanao zay tiany fa tsy manery ny olona na iza izy. Andriamanitra milaza hoe zao, zay le volonté décrétive zay, hoe zao ny sitrapoko, zao ny sitrapoko, zao ny sitrapoko. Kanefa ho izy, raha tsy sitrakareo ny anao zany, ary zany indrindra ny tenenany hoe fidinareo anio zay ho tompoinareo. Rehefa tsy sitrakareo, ataovy azy sitraponareo ary Andriamanitra tsy manery. Zay le atao hoe volonté permissive de Dieu, zany hoe sitrapon'Andriamanitra mamela ny olona hanana safidy malalaka. Ary nanomboka tany Edena io, raha nilaza tamin'ny Adama sy Eva izy hoe ny azo eo fivoan'ny sako izay tsy azonareo hinanana. Zay ny volonté décrétive de Dieu. Azo ny Eva natao ny hinana tao anatin'le volonté permissive zay, manome antsika ny fahafana isafidy malalaka. Ary izay ny mampiavaka ny olombelona amin'ny biby. Ny biby de ny instinct fotsiny no mitondra azy, ny kibony ihany no mitondra azy, tsy manatsafidy raha vao misy hoanina de lasa foana. Ny kibony no mitondra azy, ny instinct no mitondra azy. Fa amintsika manatsafidy sika. Ka eto, na de mahafantatra vadin'ny mpanjaka ny Atalia, ary na tamin'ny andron'ny Jehorama vadiny, na tamin'ny andron'ny Ahazia zanany, fantany tsara ny lalàna sy ny nansoron'Andriamanitra azy ireo mpanjaka. Fa ny azy eto izy de zao: mba te hanana fahefana izy de nandripaka namono, saingy ny zavatra hitantsika de zao: nanody azy zany. Tsy afa-niala tamin'izany Atalia, satria fantatsika ny efaran'ny fiainany fa novonoina izy tahaky ny namonony reo zanak'Andriana rehetra, no namonona azy koa, satria efa hitantsika tamin'ny lasany hoe tsy afa-maina ny mpandatsa-dra marine, fa naninona azy reo zanak'Andriana reo. Tsy nanao na inona tamin'ireo zanak'Andriana reo, fa ny fitiavan'ny fahefana fotsiny no nahatonga azy nandripaka reo zanak'Andriana reo. Reo zanak'Andriana samy hafa reo anie, anankiray ihany anie no soron'Andriamanitra ho mpanjaka aminareo ko naninona ny hafa koa no naripaka daholo. Anjarany tsirairay avy ny mandinika any amin'izany. Fa na de enitaona aza no nandromba ny Atalia ny fahefana ka nanaovan'izay daniny kibony nandritry ny enitaona, tsy afa-maina tamin'ny rana latsany izy, satria tsy hita ho ny bebaka tamin'Andriamanitra. Raha mba ny bebaka manko izy de mety ho nisy ny famondram-po. Anjarantsika tsirairay avy ary no mandinika ny amin'ny hoe zao zavatra ataoko zao, ao anatin'ny volonté décrétive de Dieu ve aho, sa ao anatin'ny volonté permissive de Dieu? Moa tena araka ny tenin'Andriamanitra mazava ve zao ataoko zao, sa zavatra efa andrarano nefa ataoko ihany? Ny aza mamon'olona anie, lalàna fantatry Atalia anie zany, lalàna fantany zany, satria
iteo anilan'ny tempolon'i Jerosalema anie nisy ny lapan'ny mpanjaka ary ny mpisorona be anie ka teo ihany anjara ny tsirairay avy ny mandinika rehefa fantatra ao mazava ny sitrapon'Andriamanitra aza amin'ny manohitra izany fa tsy hahasoanao zany, tsy mahasoantsika zany. Efa fantatsika zao fa hoe halan'i Jehovah tsy fandehanana amin'ny fahamarinana, tsy sitrak'Andriamanitra ny fanompoatsampy, tsy mety ny tahaka an'izao, tsy mety ny tahaka an'izao, nefa dia mbola ataontsika ihany ny fanafodiny mba tsy hanody antsika ny tsy fankatoavana ny tenin'ny tompo fibebahana ny fanafodiny. Fa ny faharody izao, zazalahy kely vao 7 taona monja Joasy raha nosorana ho mpanjaka izy, vao 7 taona monja vao teraka heritaona izy no naringa ny Atalia renibeny ny zanak'Andriana rehetra, fa izy kosa nalainy anabavondrainy Joseba io, vadiny mpisorona be io, dia nafeniny tao amin'ny tempoly ary tsy hita ny Atalia. Mazava loatra moa fa Andriamanitra no miaro any Joasy, manana programa tamin'ny Joasy Andriamanitra, ary zany tsy azosika edikevitra zany, satria matony nafenin'Andriamanitra tao amin'ny tranon'Andriamanitra Joasy, manana programa tamin'ny fiainany ihany koa Andriamanitra. Ary dia inona ny zavatra nitranga rehefa teo amin'ny 7 taonany dia notairin'i Jehovah amin'izay ny mpisorona Joiada. Ary Joiada rehefa jerenao amin'izany dia vadiny Joseba izay tsy afakory fa anabaviny rainy Joasy. Zava-nisy ary izao notairin'Andriamanitra amin'izay Joiada, novoriny miaramila rehetrarehetra, dia nomeny baiko. Ary ny zavatra nahagaga dia izao, satria tonga ny fotoanan'Andriamanitra dia ny hain'ny baiko ny mpisorona be Joiada zany ny miaramila rehetra, fa tsy ny tenin'ny Atalia mpandrombaka fahefana, ny hain'ny tenin'ny mpisorona be. Ny mpisorona be anie ka tsy mpanjaka mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny tempoly Joiada, kanefa ny zavatra nahagaga nataon'Andriamanitra nanaiky ny tenin'ny mpisorona ny miaramila rehetra. Dia hitantsika fa nampanaovina fanekena ireo, nampanaovina fanekena teo anatrehan'Andriamanitra ireo. Hitantsika araky ny vakitsika teo tamin'ny andeniny 7:10. Dia naninona nanangana ny Joasy zazalahy kely 7 taona, vao T2 anie zany any amin'ny école primaire, mbola tsy nianatra ve izy, efa nianatra ve izy, nefa zany no natsangana ho mpanjaka. Ary inona ny nataon'io Joasy io hitantsika manaraka ny tantara. Fa ny zavatra hitantsika voalaza eto aloha dia izao, nanaiky ny baiko ny mpisorona be ny miaramila rehetra. Dia naninona lay hany tsy maty ny Atalia, zazakely 7 taona, dia neken'ny jeneraly sy ny miaramila teo ambany fahefany ny hanangana azy ho mpanjaka. Asan'Andriamanitra anie zany, izany no asan'Andriamanitra. Ary zany ry havana no tsy tokony patahotra tsika rehefa fantatsika fa ao anatin'ny volonté décrétive de Dieu, ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra isika. Mazava loatra manko fa nahoana lazany hoe ao anatin'ny volonté décrétive de Dieu, ao anatin'ny tena sitrapon'Andriamanitra marina izao zavatra atao zao, satria Joiada mpisorona be no nasain'Andriamanitra nanangana ny Joasy ho mpanjaka. I Atalia marina fa mpanjaka teo izy 1 taona, saingy izao tsy nisy nanositra azy fa fanapara-pahefana fotsiny, fitiava-pahefana fotsiny. Fa i Joasy sady zanaky ny mpanjaka izy, tokony andimby-toerana, ary fantatry Joiada tsara zany, fantany fa ao anatin'ny volonté décrétive de Dieu izy,
de sahy ko joiada sa izy satria fantany ny sitrapon'Andriamanitra dia nilamina ny zavatra rehetra ary zany ny tsarovy rehefa tena fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra aza misalasala ianao nefa azonao marina ny sitrapon'Andriamanitra aza misalasala mankatoy izany satria Andriamanitra ihany no iaro zaza lahy kely fitotoana no fidian'Andriamanitra hanjaka ary rehefa jerena taona maro ny nanjakany teo amin'ny Jota mbola ho hitantsika ny toy ny rampitso fa fahamarinana farany eto dia izao faly ny vahoaka ary nandro fa izay ny tany ny 2 ny manamarina izany dia ny faly ny vahoaka rehetra ary nandro fa izay ny tany nahoana satria ny 17 rehefa natsangany joiada ho mpanjaka i Joasy dia nanao fanekena hanompo an Jehova ny vahoaka 17 sy ny mpanjaka ho olon Jehova ary dia noravany ny sampy ny bala zay notompony Atalia reny azy zay ray niteraka any Joasy nanrava ny sampy izy izany no fanekena ny fanaovan'ny mpanjaka ny mpisorona ary ny vahoaka ary rehefa zany inona moa ny dikan'izany Jehova no Andriamanitra joda Jehova manomboka tamin'izao dia nandro fa izay sady ny faly ny vahoaka ry havana iza no mpanjaka hitondra fiadanana Jesosy Kristy tompoliay andrina ny fiadanana lay nilaza hoe didy vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo lay nilaza hoe fiadanako nomeko anareo raha mba manangana an Jesosy ho mpanjaka ny Madagasikara tokoa manko ny mpitondra sy ny manam-pahefana ary ny vahoaka eto Madagasikara dia milaza amintsika rehetra ny tompo fiadanako nomeko anareo mitady fiadanantsika mitady fandrosoantsika aizany misy zany ny fananganana an Jesosy ho mpanjaka antsika ary fiarahantsika miasa amin'ny manam-pahefana sy ny vahoaka entina na hoe Jesosy mpanjaka malaza ny tompo-mpanjaka anay faingana ry mpanjaka andray ny lovanao faingana mba haka ny tany ho anao ho tanteraka ny izany ho voninahitr'Andriamanitra ivavaksika Andriamanitra atolotra ianao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra noho ny lesona ny tsoanao mba hampahafantarina anay fa hainao ataony manangana dia zaza fitotoana aza ho mpanjaka hitondra fifaliana sy fiadanana ho an'ny vahoaka rehefa manrava ny sampy sy manao fanekena hanompo anao Andriamanitra mba ho tahaka izany ny Madagasikara anay ka na ny mpitondra na ny vahoaka dia samy anao fanekena eo natrehanao fa Jesosy mpanjaka malaza no tompo-mpanjaka anay ary ny teny no arahanay ka hifankaty zahay hanao ny sitrapony zahay mangataka indrindra zahay fanahy masinao hiasa malagasy rehetra ny ianao na ny vahoaka na ny mpitondra na ny mpisorona mba ho tonga ny fanjakanao tompo ary atao ny sitraponao eto Madagasikara amin'ny anaranao Jesosy tomponay nanaovanay izany vavaka izany